Vehivavy Mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marte Hervé. Isorantsika ny tompo noho ny famindrapony sy ny fitiavany. Isorako koa ianao rahavavy, mbola vonona indray ifampitatana amiko amin'izao ankehitriny izao. Hitafa sy dinidinika andro soantsika mba ahatonga antsika ho vehivavy mendrika. Ny tenin'ny tompontsika izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:3 no anombony antsika izao dinidinika izao. Teny izay nataony Jaona mpanao batisa, izany teny izany. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy mihena.
Faniriko Jesoa. Zay no lohateniny hira netiny ry ampeo ny martiora iny. Ary mino hafa faniritsika tsirairay koa izany. Hoy ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe izy tsy maintsy mitombo, zaho kosa tsy maintsy mihena. Ny izy izay ambary etoana dia Jesosy Kristy. Mitombo Jesoa ary isika kosa mihena. Zany no tena zava-dehibe indrindra ary mila miraikitra ao anatin'ny fo amam-panahintsika tsirairay ny fitombony Jesosy Kristy ao anatintsika. Rehefa tsy mitombo ao anatintsika Jesosy Kristy dia mamono azy tsika amin'izay fotoana izay. Hoy mantsy ny tenin'i Jesosy ato amin'ny Jaona 5:17 amby 30. Jaona 5:17 amby 30. Fantatro ihany fa taranaki Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Mitady hamono ahy ianareo satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Misy fotoana isika rahavavy dia tena miaino kanefa misy zavatra be dehibe loatra ao anatin'ny saintsika ao. Ary dia zany zavatra be dehibe ao anaty saintsika ao zany mahatonga antsika tsy mahay miaino, mahatonga antsika manjary miborioka ny fiainontsika. Misy fotoana ohatra misy olona miresaka amintsika dia jerentsika ny tarehany dia mieritreritsika hoe zao no lazainy io, na efa manana eritreritra mikasika an'ilay olona manokantsika dia masaka be ao anatin'ny saintsika ny hoe zao no tsy maintsy lazainy io. Ary dia ny vokatr'izay dia izao, zay zavatra tena tenin'ilay olona dia tsy voarainao. Mampalahelo dia ohatr'izany koa tsika amin'i Jesosy. Diso mimenomenona loatra isika olombelona ity, diso be taraina loatra, miteny loatra ny vavantsika.
Ary dia izany fitenena ny vavantsika izany miteraka ny hoe manjary tsy mahay miaino isika. Ireo ny vava sy ny sofina mantsy dia nataon'Andriamanitra mifameno ka rehefa miteny ny vava dia tsy miaino ny sofina, ary rehefa miaino ny sofina dia tsy miteny ny vava. Mahay mifanaja izy ireo izay no azo lazana azy. Ka ny zava-misy dia izao, rehefa be teny loatra isika, dia amin'izay fotoana izay manjary tsy rentsika intsony izay ambaran'Andriamanitra. Manjary lay eritreritsika no mibahana be ka mahatonga ny hoe tsy heno izay ambaran'i Jesosy Kristy. Sahala amin'izany mihitsy no mahatonga an'ity teny izay enontsika ao anatin'ilay oronam-peo: raha ny oloko izay nataon'ny fikambanana mpiara-mamaky baiboly na ny ako ao amin'ny fikambanana mpiara-mamaky baiboly ity. Eno iny manenika ny tany tsy fahamarinana, lasa ny fisainako hoe nahoana ny olo-marina no zary mialokaloka anaty fanginana. Azagaky sika raha ela vao tafara, nangina teo ny marina dia toa lasa marina reo izay tsy marina mitombo isatrany, ka raha manao ny marina reo izay mba te hiarina loza no anjarany any ambadika. Mahantra ianao ry taniko, mpampangoritsina, mahansara nofo, saina sy fanahy. Laizaka ho dradraina, te havita tena, tsy akina fa tsy amin'ny heriny ity tena, kivin'io natiora dia zary mosarena. Reo efa mahantra miandro manantena, misarangotra amin'izay mety ho famonjena, vonjeo rere olona fa tena mahonena. Tsy renao ngaza ny antsoantso izany, antso mifangaro kika sy tomany, nahoana no mangina ny marina eran-tany, rovina nisy valiny avy any an-danitrany. Resaka izatiana, toneo ny fonao, fa diso mafy loatra ny antsoantsonao, ka tsy hainao intsony ilay feo avy any an-danitra maneho aminao ny fitiavan'Andriamanitra. Fa raha ny oloko izay lantsonina amin'ny anarako no avy anetry tena ho ny iray, vonina hitadiko izany tavako hiala amin'ny raha tsy fanao ny hatramin'izay, dia hiaino any an-danitra aho, ka hamela heloka indro valiko ilay vavaka maminy. Tsy foko izy ireo, na dia olomeloka ka hositrano koa ny taniny. Raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay antodiko anao anio, dia hasandra Jehovah Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahiana ianao ao an-tanàna, ary ho tahiana ianao any an-tsaha. Ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny biby fiomponao, dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahiana ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahiana ianao raha miditra, ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Hatolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray hivoahany hanatinanao, fa lalana fito kosa no hanosirany hiala eo anoloanao. Handidiny fitahiany ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony ny tananao, ka hitahianao izy any amin'ny tany izay meny Jehovah Andriamanitra ao anao. Hanandratra anao firenena masina ho azy Jehovah, arak'izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitany firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia atahotra anao izy.
ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoanao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fimpinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay ny anianan'i Jehovah tamin'ny razanao homenanao. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona no ny alina ka nanao taminy hoe: efa reko ny vavakao, ary efa nofidiko ho ahy ity fitoerana ity hotrany fanateram-panatitra. Koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na saiky mandany ny tany ny valala, na naterako arety mandringana ny oloko, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny tany. Dia isaorantsika mihitsy ny fikamana mpiara-mamaky baiboly, ny farimbona nampieritreritra antsika tao anatiny izay teny rehetra nataony izay pasteur Emilien Saverson namaky tamintsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Deutéronomie 7:20, manome toky antsika tokoa izany rehetra izany fa raha toka miaino ny feon'i Jehovah isika, raha velantsika hitomba ao anatintsika ny teniny, dia amin'izay fotoana izay ho avy amintsika tokoa ny fitahiana, zovy amintsika mono tsy mila ny fitahian'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao dia mihamaro ny kivy, mihamaro ny ketraka, isan'andro maro izany vehivavy mitomany, misy ny lehilahy mamono tena
Ary misy andro manalina ny faharatsiana etsy zero. Raha vavy malala, ny mahatonga ny reny tareny zavatra reny mantsy tsy manjaka tanteraka Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan'ny olona. Ao ireo izay manamafy fo, manamafy sofina, tsy te halala hono izy, ary tsy te hivaky loha amin'izany resaka Jesosy Kristy izany. Ao koa anefa ireo izay manao tsobi-dranon-draha mengaly, hanika mpitazatazana, dia mora sotoniny devoly ka manjary miborioka any ambadimbadika rehetra any, satria manao sito mahery mihitsy Satana amin'izao vanim-potoana diavintsika izao. Fa ao koa ireo izay toa miaino nefa tsy mankatoa, ary dia tsy mitombo ao anatin' Jesosy. Ka rehefa tsy mitombo ao anatin' Jesosy dia tsy manjaka ao anatin'ny tokantrano izay misy azy. Ary rehefa tsy manjaka ao anatin'ny tokantrano izay misy azy Jesosy, dia Satana no mibitabitaka sy midingin-drambo ao anatin'izany tokantrano misy azy izany, dia korotana sy olana mandrakarivany ao. Rahavavy, aoka ho ampanginitsika ny izahotsika, aoka isika tena hihevitra mihitsy izay ahatonga ny hoe Jesosy Kristy no manjaka ao anatin'ny tokantrano. Ka raisolay teny eo amin'ny Kolosianina 1:19, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Kristy. Amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, aza miandro hoe izy ny lehilahy no mandray andraikitra amin'izao sy izao, fa eo amin'ny fiainantsika manokana mihitsy, eo amin'izay rehetra ataontsika, aoka ho lohany amin'ny zavatra rehetra Kristy. Raha mifoy ianao, aoka izy no anjaka tanteraka, izy no iresahanao voalohany, izy no henonao voalohany, ny baiko no raisinao ao anatin'ny tokantrano, hatramin'ny zava-madinika indrindra. Evero izay anjakany, evero izay anjakany, ka ianao no mampanjaka azy. Ny dikan'izany dia izao, tsy ny sitraponao no ataonao, fa ny sitrapon'i Jesosy. Izay ny tokony atao. Ianao mampanjaka an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao. Ahoana ny amin'izany? Ao an-tokantrano ao, mbetika misy ny fifanolanana aminareo mivady, mety koa amin'ny ray aman-dreninao sy ianao. Avelao Jesosy no anjaka. Aza mieritreritra hoe tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy tompony teny farany, tsy maintsy resinao dohika ranony. Tsy izany. Avelao Jesosy no anjaka. Izy no hitombo. Mila anao mahay mandefitra ny tompo. Izany akory tsy milaza hoe tongo-bolo ianao ka ho tapenam-bava. Tsy izany. Fa izao, rehefa miteny ambara ao izay tianao ambara, ampahatoniana sy fahendrena, aoka ny fanahy masin'Andriamanitra no
ameno anao, ary rehefa ny fanahy masin'Andriamanitra no mameno anao dia tanteraka aminao ilay teny atao amin'ny Korintianina 1:9 amin'ny 4:4 hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Avelao mihitsy izay teny rehetra ambaranao ho teny avy amin'ny fitiavana, tsy avy amin'ny fasiahana, tsy avy amin'ny fakisitinana, tsy avy amin'ny fahatezerana, fa tena teny maneho fitiavana. Zany ny fampanjakana an' Jesosy, satria hoy izy hoe aoka ho ambonin'ny zavatra rehetra ny fitiavana, fa feny fahatanterahana izany. Zany ny ambaran'ny Tompo amintsika araka ny voasoratra ao amin'ny Kolosianina 3:4. De na misy aza ny manabaty sy manakinanao, aoka ianao tsy hoe satria izy manao izany de mba hitady zay hanaovana izany koa, fa ianao tsy maintsy mihena Jesosy mitombo, mahay mandefitra, mahay mangina, mahay manaja tena. Andriamanitra ny miaro anao, fa tsy hoe rehefa tsy miteny tahaka izany ianao dia hoe hososen'ny olona eo ozy ny sasany. Mahay manaja tena. Rehefa miteny tsy miteny betsaka, nefa volamena no mivoaka ny vava, zava-tsara no mivoaka ny vava. Zany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Aoka ny olona rehetra ho malady miaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, hoy ny teny eo amin'ny Jakoba 1:8. Zay mihitsy ny ampianarin'Andriamanitra antsika. Raha tiantsika ny tombony Jesosy Kristy, avelao mihitsy izy anjaka, manomboka amin'ny zavatra avy ao anatintsika avoaka, dia maneho ny fahatsarany Kristy. Ary eto ny teneniko anao kely rahavavy, manahirana ny sofina mihitsy matetika. Misy vehivavy mitantara zavatra ataon'ny vadiny, de mifenofeno ery ny fo. De rehefa mitantara de le vadiny amin'io miteny ratsy, de lasa koa de iny teny ratsy iny koa no avoaka ny vava. Zao no nataony zao no nataony de le teny ratsy iny avoaka ny vava, de miverimberina eo amin'ny vava eo. Vavanao tsara io ve rahavavy, de asianao zavatra tsy ohatr'izany, ary nahoana ny sofin'ny olona nolotoina amin'izany faharatsiana izany? Tsy mety zany. Koseho mihitsy ireny. Raha tianao ny tombon'i Jesosy Kristy, tsy afaka hitombo ao anatin'izany teny maloto izany izy. Tsy afaka mitombo ao anatin'izany izy. Fa tena mila ny fahamasinana. Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tombo. Hoy ny teny eo amin'ny Hebreo 12:4. Koa amin'izany, le izy efa ny teny ratsy iny aza tsy fidiny, aoka tsy ho aloky ny vavanao izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka ny voasoratra ato amin'ny Efesianina 4:7.
aoka tsy aloko ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba ahazony miaino fahasoavana. Zay ny apetraky ny tompo amintsika. Mila mihitsy isika tena mianatra manivana izay alokon'ny vavantsika. Mila mihitsy isika mitandrina mba ho tena ny sitrapon'Andriamanitra no ambaratsika fa ny eo akaiky ny tompo ihany ingeny mahatsara atsika ary ny manao ny sitrapony no mahamety antsika tsirairay avy. Miantso antsika ary ny tompo. Aoka hoe sorona mihitsy ny fahakivikiviana rehetra. Zay koa le izy. Oka mihitsy ajanona zay rehetra fahakivikiviana fa izay mampandroso, izay mampitombo, izay mampahery, izany no ataontsika zava-dehibe amintsika tsirairay avy. Aoka Jesosy no isandratra. Jesosy nge mampahery foana, mampahery antsika izy araka le teniny hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky. Zaho izy efa naharesy izao tontolo izao. Za efa naharesy izao tontolo izao. Mila mihitsy isika mametraka ny teninantsika eo aminy. Ary de araka ity iran'ny tanora masina amin'ny FLM Ambohimasina Itosy ity meo azy reny fonao hoe afantatrao de malaza ho anay hoe inona ny mony androany jereko tsara fa maingavena hoavy re azafady agny walazanao toko fanany mandiny androanio mamiratra tsy misy toy izany toko satria terankinany Kristy kanisany zamaniteny sy milaza fahary de misy afa mamonjy toy ity sanatria tsy misy afa-tsy Kristy. Jesosy Kristy ile piatokany hoavy izay mamiratra la iraky ny raha hitondra sosima hamafany tomba. Jesosy Kristy ile fanomezana ibeo antsikisa natolotry ny raha ro fiainam-bahoaka hoan'ny sehoana. afantatraoane de mamidika inona ny moa izany ty faterahana ihany any no hevitra foanao zeny hoe na ty haterako mpanjaka zale zaza taminy de fety fanetretena toko satria nahoanitra nonomby zay tsy mbanandro tampany
fandrina tsara voatra ko satria nao amin'ny efitra finanambelona rehefa ty finaritra Jesosy Kristy manasitrana vendrindra tsy mba misy kosa navaina ferana tena koratrampo de sitrany avoko Jesosy Kristy mamaolana ry toam-panalalana ka inona ry mono mbola andrasana omeo azy nefona antsitrapo tsy terandana nosonana manarahako sy handropoko azy ka nasarotra namory zanina halako sedraiko fa miamipefasy Jesosy Kristy manasitrana vendrindra tsy mba misy tozany navaina ferana tena koratrampo de sitrany avoko Jesosy Kristy mamaolana ry toam-panalalana ka inona ry mono mbola andrasana omeo azy nefona mampatsiahantsika ny Noely zay irany tanora masina teo zay ry rahavavy malala kanefa tena zava-dehibe tokoa ny zavatra tian'Andriamanitra mba tsy ahevina antsika ao anatin'izay ny voalohany ny fanetretenan'i Jesosy mila manana n'izany fanetreteny izany isika mba hampahatonga ny hoe isika tokoa mihena ary Jesosy mitombo ny anankiray koa dia henonao tsara ny nambarany teo manasitrana an'izao Jesosy zao inona moa ny mahatonga an'ireny teny mandeha mivoamboana foana tsy ahoana indraindray ohatrany hoe teny tsy tsaroana ohatrany hoe teny tena mandratra foan'olona ohatrany hoe mandrakarivotsika vehivavy dia ohatrany hoe misy fotoana tsy ampy fahamatorany raha vavy mahatonga an'ireny matetika dia le rahatrapotsika rahatrapo mivoaka avy ao anatin'le fo maratra alay fisaretsaina hoe misy raha be ao anatiny ao dia mivoaka avy ao le teny dia manaitra mahita an'le ratra menamena misy raha mivoaka ary dia tena manindrona zay ny mahatonga an'le izy dia ny zavatra tenenina teo dia hoe manasitrana ny ratra izy rehefa misy mandratra anao rahavavy misy teny angamba ataon'ny vadinao mety maratra mihitsy ny fonao amin'izany teniny izany mety kotsy ny vadinao mety mipiara-miasa aminao mety ny ray aman-dreny mihitsy koa aza mety ny ray tapo mety ny havany mety ny olo-pantatra na ny namana mety mpiray tanàna misy an'izany voambivoaka dia mahazo vavabe raha vavy eo eto amin'ity zao tontolo zao ty tokoa ahitantsika an'ireny kanefa avelao Jesosy Kristy no hitombo ao anatintsika Jesosy Kristy ilay mahay manetry tena jereo angenina nataon'i Jesosy ato Isaia 3:10 andeha ho jerentsika kely hoy ny ao ny 7 hoe nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy eny tsy nilobava izy zay Jesosy Kristy toy izay no avelao hitombo ao anatinao
aza mieritreritra ifaninana aminy fa any Jehova ny ady, zany hiady amin'izay miady aminao izy. Efa teniny amintsika mandrakariva izany teny izany, ary hitatsika voasoratra ao ny Isaia 7:20, andininy 5:20 tapany farany. Izaho no hiady amin'izay miady aminao izy. Ary efa niteny izy ao amin'ny Exodosy 3:20, ny andininy 4:20. Raha iaino ny feony tokoa ianao ka anao zay rehetra lazaiko dia ho fahavalony fahavalonao sy ho rafiny rafinao aho, hoy ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra. Avelao izy no hiady, fa ianao kosa angina, araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 4:20. Ka zavatra ambarako aminao rahavavy dia izao: rehefa misy rahatra tahak'izay ao anatin'ny fo, aleo mangina. Eto eo amin'i Jesosy ny alahelinao, ny setonao. Aza tantaraina etsy sy roa, indraindray ngereny tantaranao azy ireny, miome sy maneso anao fotsiny, ary dia vao maika handratra ny fonao zany. Ary misy tsy miomena maneso anao, fa inona moa ny ataony? Tsy mpamonjy ene izy ireny, Jesosy ihany ene ny mpamonjy, satria fantatrao fa tsy misy anarana hafa ty ambany masoandro azotsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany, araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:4:12. Ka ny dikany hoe izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina dia izao. Mila mandefitra ny izaoko, mandefitra mba hafaly an' Jesosy Kristy. Indraindray dia misy avinavim-po ao anatsika ao, dia miteny hoe za foana ve zany no mandefitra, za foana ve? Tsisy mahay za atsony raha tsisy mahanao anao, fa Jesosy no misandratra eo amin'ny fiainanao, ianao no sambatra indrindra. Satria zay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana, araka ny voasoratra ao amin'ny Galatiana 5:4, zay any Kristy Jesosy efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany eo amin'ny hazo fijaliana. Ka milaza aminao aho hoe meteza re anjakany Jesosy Kristy ao ny tokantrano izay misy anao ao. Indraindray dia mifaninana hiteny avokoa ny rehetra, ary indraindray dia misy leo an'ny vadiny fa hoe tantarany any am-piasany any foana. Isika vehivavy eny natao hanampy azy ireo noho izany dia mila miaino isika, mila miaino, mila mianatra miaino zany le zava-dehibe. Aoka ianao tsy hifaninana amin'izany fitenenana izany, na miteny be izy na miteny kely izy. Mahay zare rahavavy mandefindefitra, mahay zare mangingina, mahay zare tsy hoe zany mangingina zany dia hoe monjomonjo be ao an-tokantrano ao,
tsy zany ataovy amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra. Aoka tsy hiala mihitsy ny fifalianao, ataovy amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra. De Jesosy no isandratra ao anatin'izay. Zany zavatra izany lazaiko aminareo Jesosy, mba ho ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 5:12. Mila mihitsy isika mitoetra ao anatin'izay fifalian'i Kristy izay amin'ny zavatra rehetra. Raha tsy ataonao amin'ny fifaliana nge zany indray zava-doza mahatsiravina amin'ny mahita olona sorisory eny eran-trano. Ary eo nitenenako anao hoe ny sitrapon'Andriamanitra nge tsy atelina ohatra ny mihinana kininina tsy akory, hoe atahoana fa mangidy ty fa tsy maintsy atelina. Tsy zany. Ny sitrapon'Andriamanitra dia atao hanina fihinana araka ny tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 4:4-7 hoe ny aniko dia ny manao ny sitrapon'izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Jaona 4:4-7. Mila manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra n'ireny mihinana zava-matsiro ireny tsika, hoe zara tsika aza manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany mihitsy ny ilay izy zara tsika mpahafantarin'Andriamanitra tsika ny sitrapony. Satria ny sitrapony tsara sady akasitrahana ny marina. Zara tsika afaka manatanteraka izany. Zara tsika manao izay rehetra tokony atao, ary iasan'Andriamanitra amin'izany. Manoloana an'izay zavatra izay dia miantso anao ny Tompo, miantso anao ny Tompo mba tena hoe anao zay fankatoavana faratapony an' Jesosy Kristy ianao. Fifaliana ho antsika ny manao an'izany. Raha ohatra ny antsika tsy hanatanteraka, inona fotsiny ny antony ianotsika ny tenin'Andriamanitra io? Aoka ho mpiainy mpankatoa isika, fa tsy ho mpiainy mpanadino. Hoy ilay teny eo amin'ny Jakoba 1:2. Oka ho mpiainy mpankatoa fa tsy ho mpiainy mpanadino. Fakiko aminao zany teny zany. Aoka ho mpankatoa ny teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Fa raha misy mpiainy ny teny nefa tsy mpankatoa, dia toy ny olona mizaha ny tarehany eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adininy ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany zany olona izany. Zany ny lazain'ny Tompo. Raha tiantsika ny ho sambatra amin'ny asantsika, mila mihitsy isika mankatoa. Ny mahatonga ny tsy fahasambarana nge amin'ny fiainantsika dia izay, satria tsy tena mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika. Firofiry zany vehivavy, ny tsy fankatoavan'ny vadiny ny rangory fototry ny afo, mahatonga ny korotana ao an-tokantrano mandrakariva. Na dia miteny ny Tompo hoe ianareo vehivavy maniky ny vadinareo, aleo re tena asandratsika Jesosy, ka ny sitrapony ny taterahantsika. Aleo re izy no anjaka eo amin'ny fiainantsika, izy no isandratra eo amin'ny fiainantsika, ka ny voninahiny
no amirapiratra amin'izany fiainantsika izany. Fa raha izy no manjaka, zaho avo izy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jaona 10:10 ampanana ny tena fiainana antsika Jesosy, fiainana tsy mba misy an'izany trosa zany. Zany ny fahoriany maro manana trosa be, satria fiainana mitsipozipozy zany ny iainany. Rahavavy malala, avelao Jesosy anjaka ao amin'ny-tokantrano misy antsika, avelao izy anjaka. Dia amin'izay fotoana izay ny fiadanako no avelako anareo izy, ny fiadanako no omeko anareo, tsy mba tahaka ny fanomeny zao tontolo zao, ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona 4:12 no nilazany izany. Avelao izy no anjaka. Ny fanekeko tamino izy, fiainana sy fiadanana, araka ny voasoratra Malaki 2:2-5. Sary be dia ny rahavavy zany fanekena nataon'i Jesosy tamintsika izany. Fa mandrakariva isika no tsy mitazona le fanekentsika. Sika ohatrany hoe eritreretintsika atao arak'izay itiavantsika azy fotsiny le izy. Eritreretintsika atao hoe zao ny hitako mahametimety ahy, aleo tsy mivadika ati-doha amin'itsy fa iry ihany ny mahamety ahy. Dia ny izahotsika foana ny manjaka, ny izahotsika foana no misandratra. Rahavavy eo, ndao retsika hiaraka, anapa-kevitra mihitsy, alao Jesosy no isandratra, isika hietry. Dia hiaraka amin'ny amboara-peo imprimerie adventiste isika, amaranantsika izao fandaharana vehivavy mendrika izao. Ka hiaraka hivavaka isika nao hoe hampangino ny izaoko. Yana
Vehivavy, Mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé.